Fitanany tompo amintsika rehetra faly indray miarabanao amin'ity andro anity mbola afaka ifampisara afatra foya avy amin'ny alalan'ny soratra masina indraytsika amin'ity androandroany ity Matthieu 7:1-5 no ifampizarantsika androany toy izao nivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsarainy ianareo fa araka ny fitsarana ataonareo no itsarana anareo ary araka ny ohatra ataonareo no anoarana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sompikazo eo amin'ny mason'ny rahalanao fa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao. Ary nahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe aoka ho anaisotra ny sompikazo eo amin'ny masonao nefa indro ny andry eo amin'ny masonao nefa indro ny andry eo amin'ny masonao. Ry mpiatsara velatsy esory aloha ny andry eo amin'ny masonao zay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sompikazo eo amin'ny mason'ny rahalainao. Ny tena ho raisitsika amin'ilay resaka dia ilay dalatsoratra masina malaza be eny amin'ny tontolo rehetra ka nany tsy mpivavaka ary dia mahay sy mandray an'izany an-dalatsoratra masina zany aza mitsara mba tsy ho tsarainy ianareo. Mba hiresaka kely tsika hoe inona ny tiany Jesosy lazaina amin'izy io fa tsy dia raisina fahatany fotsiny fa zany mantsy fanao ny olona mahita verset anankiray izy metimety aminy dia ampiasainy io, mahita resaka rany zanak'ondry miaro izy dia ampiasainy io, tsy araky ny tokony ho izy akory mamaky indray izy ho tahiny ianao raha voky ho tahiny ianao raha miditra dia mahafinaritra azy dia raisindray. Androany tsika ifampiresaka mikasika ny Matthieu 7 io inona ny dikan'izany hoe aza mitsara mba tsy ho tsarainy. Zao ny zavatra zay resako anao foana efa resako tany aloha dia mbola veriko ankehitriny rehefa mamaky ny testameta vaovao ianao rehefa mamaky ny filazantsara izay nosoratany Matthieu, Marka, Luka, John ianao dia ny zavatra zay mila fantatrao ny fomba fanaon Jesosy atrany sy ny fomba izay fomba firesahany atrany dia misy karazana olona anankiroa foana nosokajin'ny tompo mihitsy zany any anatiny any hoe anankiroa foana ny sokajiny reto olona izay miresaka amiko ireto. Ny anankiray dia ny sokajiny mpivavaka sy ny sokajiny fariseo mitovy zany reo. Ary ny anankiray kosa dia sokajiny mpamorietra sy ny mpijangajanga. Lay sokajiny mpivavaka sy ny sokajiny fariseo dia sokajiny olona manamaritena foana ny amin'ny zavatra vitany, ny amin'ny zavatra iainany, ny amin'ny zavatra tanterahany, ny dinganara-pivavahana vitany. Amin'izao fotoan'androntsika ankehitriny zao ihany koa be dia be ny sokajiny olona tafiditra ao anatin'izany dia ireny no anamarina ny tena. Dia etsakilany kosa ary reo olona izay manamaritena ny amin'ny zava-bitan'ireo dia mieritreritra fa ny fivavahana sy ny fibebahana sy ny fifonana sy ny fitedavana an'Andriamanitra sy ny filazantsara izay toriany Jesosy dia natao ho an'ireo olona hafa izay le arak'ilay sokajiny resako teo zany hoe eto le sokajiny olona mpivavaka dia eto le sokajiny olona le mpanao an'le ratsy namany dia mieritreritra izy ireo hoe zany afatra Jesosy zany tena natao an'reto mihitsiny. Zay zao rehefa mitovy filazantsara dia be dia be ny olona miresaka ohatran'izany zany zavatra torianareo zany iny eto Antananarivo ingeva be dia be ny ohatran'izao fa any mba voatra lavitra any inge an'izao tsy mba misy maheno an'izany an'izao ohatran'izao lasa manasokajiny tenany izy hoe tsy ho anay zany afatra zany. Nisy fotoantsika tamin'ny farany resaka mikasika ny prédestination dia ozy izy lay teny izay nytenen'i Jesosy tao amin'ny Luka 2:20 hoe na dia isy maty hitsangana ary hitory amin'ireo olona ireo tsy bebaka zany izy dia tahak'izay mihitsy le izy Jesosy no mitory teny amin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna sy miseho azo mpivavaka sy mpakatolalàna rehetrarehetra fa tsisy raraindrareo zany. Fa eto andaniny kosa dia misy an'ilay ina moa izy ity mpamorietra vehivavitsanga le lazaina fa faditry ny fiarahamonina le lazaina fa mpanota sy ny sisa rehetra reny no ny aino. Ka rehefa mamakitsika ny testameta vaovao rehefa mamakytsika filazantsara indrindrindrindra dia ohatr'izay foana fomba firesaka Jesosy. Efa nazavaiko zay rehefa manazava izy ohatra ny Luka 5:20 ny tantara mikasika an'ilay zanakadala dia fanoharana ireny zavatra ireny le zanakadala izay lasa dia tsy iza fa manondro an'ireo olona rehetrarehetra izay matsapa ny fahotany dia nody te hody ao amin'ny rainy zay zany le ina moa le mpamorietra sy le vehivavitsanga zay tena matsapa hoe tena diso izy dia lasa izy tena mandray an' Jesosy. Fa misy kosa ny retsy zokin'ilay zanakadala zay mihevitra hoe zay atr'Israely zay raiko ny janonako tato aminao
ianao tsy mba nanaovako na inana inona tsy mba nanao nininona hony izy manohatra sitraponao tsy nomenao aho izy na de zanakosiray ary ifaliako miaraka amin'ny sakaizako reny zao de fanoarana daholy a mikasika an'lay atokon'olona anakiroa fariseho sy ny piseho azopivavaka ary ny reto izay matsapa ny tena ny fampanota mpamorietra vehivavy-janga sy ny sisa rehetra lasa nitady an Jesosy kasika an'le ondry ray very sy lay ondry 7 tsy manana antony tokony ibebahany ozy izy Jesosy mitovy le ondry 7 reto mpivavaka izay mihevitra ny tenany fa ondry endry tsara mitoetra tsara ao amin'ny tana ao an-tanànany rainy ao amin'Andriamanitra mankatony didin'Andriamanitra mankatony sitrapon'Andriamanitra lay ondry ray izay very lay nialany vala fa ozy izy Jesosy hoe ho an'ny ondry ray very io ny antondiako efa tonga zanak'olona hitady sy hamonjy amin'ny very karaha ny resaka sika ny Matthieu 7 raha lasana bavy dia tsy natao ny Matthieu 7 itenenana ny olona izay mety miteny atsika sy mananatra atsika sy manitsy zavatra tsy mety izay ataotsika ka moatsika miteny aza mitsara fa mbolo tsaraina aza mitsara fa mbolo tsaraina fa ity resaka ity de mbola destiné zany hoe miantefa am'ireo karazan'olona roa ireo ihany lay karazan'olona mpivavaka ity resahan Jesosy ity ka ilazany hoe aza mitsara mba tsy ho tsarainy anareo fa araky ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo koa ary araky ny ohatra ataonareo no anoarana anareo koa ary nahoany ianao no miteny amin'ny nahoany ianao no mijery sombika-azo eo amin'ny maso ny rahalanao fa ny andro eo amin'ny masonao tsy mba tsaronao reto mpivavaka reto de misy andro eo io masony inona zany andro izany Jesosy efa nisy fotoana nanambara nareo fariseozy izy efa nentsika ihany koa zay Matthieu 7:7 tahaka ny fasana amin'ny lalitra fotsy ozy izy nareo miteny nareo alohanareo ny apafolo solila apafolo ny komina apafolo ny aneta kanefa ataonareo tsinitsinina izay lehibe amin'ny lalàna de ny rariny ny famindrapo ary ny fitsarana inona zany le resaka eto hoe esory aloha ny andry eo amin'ny masonao esory aloha ny andry rariny famindrapo fitsarana ina antika zany ataovy loha reo ataovy reo zavatra reo ataovy reo zavatra reo ataovy reo zavatra reo zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra zay ianao vo manitsy ny rahalanao reto zany le mpivavaka izay manakina nareo to tsy mba manao apafolo kareny zay ianao vo miresaka apafolo kareny zany iny sombika-azo eo amin'ny mason'ny rahalanao iny resaka apafolo kareny iny zay ianao vo manitsy ny rahalanao am'zany resaka hoe mandeha mivavaka ohatr'izao ny fekanjo ohatr'izao ny sabata ohatr'izao ny ohatr'izao sy sisa rehetra zavatra kipitsopitso ny ety ivelany zay ny atao hoe sombika-azo eo amin'ny maso zay ny atao hoe andry eo amin'ny maso ka le andry aloha tsabona le andry aloha tsabona le fo tsy misy fitiavana le fo ratsy le fo maloto iny aloha hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra diovina zay tsika vo miresaka zavatra hafa zay zany no destiné zay zany ny antom-pisinyty afatra Matthieu 7:1-5 ity fa tsy hoe hoentina akory iarovatena ho atsika zanak'Andriamanitra am'izay ny tapany farany am'ty afatra ity isika kosa rehefa misy zavatra tsy mety ataotsika za manasanao mihitsiny aoka mba tsy hoenao le anisan'le olona mandray soratra masina mba iarovatena aoka mba tsy isika ny anisan'le olona mandray soratra masina mba iarovatena isika zanak'Andriamanitra de natao hifananatra rehefa misy tsy mety ataotsika rehefa misy zavatra tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataotsika de natao isika hifananatra natao isika hifampiteny zany zavatra zany de zavatra tsy misy intsony any am-piangonana am'izao fotoan'izao ny akamaroan'ny fiangonana raha tsy izy rehetra de samy mandeha samy mitady fotsiny ao anatin'ny tontolo-piangonana io fa tsy misy miainy any hafa tsy misy mifanitsy rehefa misy zavatra tsy mety fa tonga de rehefa misy zavatra tsy mety eo rehefa misy masosotro de tonga de samy miala fotsiny de mitady fiangonana hafa ndray fiangonana koa moa be dehibe raky ny tanàna ka de tonga de moramora fotsiny miala rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny mpanompon'Andriamanitra tsy misy olona samyjoro iteny zany tsy misy olona samyjoro ananatra fa efa zatra an'izay le fiarahamonina efa zatra an'zany zavatra zany de io teny io no ampiasaina sy amboarina mandrakariva hifanaraka amin'ny filana sy amin'ny zavatra izay tiana iarovatena tsy tokony ohatran'izany tsika zanak'Andriamanitra tsika zanak'Andriamanitra de tokony olona manaiky ahitsy za pasteur Tovo tena iresako aminareo reto ary ijoroko vavolombelona aminareo reto za tena any am-piangonana izay misy tena miresaka mazava mihitsy ampino rehefa manao fahadisoana
de teneno a resao a zao tsy mety pastera le ohatran'zao ohatrany tsy mety ohatra misy zavatra eninay hoe ohatran'zao manahoana ny fahamarina zany za tsy sarotiny ny am'zany ary za tsy mampiasa an'io matio toko fafito io tsy mbola nampiasa an'io mihitsy a mba hiarovako tena fa rehefa misy miteny a rehefa misy manitsy a rehefa misy mananatra miaino a tsy miteny akory hoe za le olona tena izy ary le tena topy a fa mety nohony amin'ny ampopoko ihany koa mety tsy tena raisiko le zavatra izay teneninao io mety mba votovotoko ny foko any ay ve ay eny ary zay fa ny tompo ny fanamasina mampatsiahy ahy an'reny zavatra izay itenenana ireny de matsiaro ahy eo ampipetrany io marina ny teneniny anina de lasa amresaka amin'ny anina aveo marina le nitenenina ohatr'zao fa tsy mety tokoa le zavatra nataoko ohatran'zao ka izao afatra zao dia eto ampamaranana dia ifampaherezana ary ifamporisiana ao anatin'ny tontolo fanompona manikeo ahitsy manikeo amboarina fa tsika mbola eo amin'ny lalan'ny fiazakasahana zay ny afatritsika am'ty androandroany itya mino ao fa misy zavatra nyraisinao tamin'ny alalan'zay samy tahiny tompo a amin'ny fotoana manaraka toy izao ndray veloma tompoko